Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza fity ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika dia nitombo hery indray izy ka lasa forte tempête tropicale, izany hoe mitondra rivotra manodidina eo amin'ny 100 kilometatra isan'ora, arahana tafiotra 700 kilometatra isan'ora. Tamin'ny 9 ora maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 920 kilometatra avaratra andrefan'ny Besalampy no nisy ny fohibeny. Mizotra miatsinanana somary atsimo atsinanana ity rivo-doza ity amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Vinavinaina hiditra antanety eo anelanelan'ny tamborano sy soalala ity rivo-doza ity ho amin'ny anioalina na rampitso maraina. Mialoha izay hidirana antanety izay dia tombanana ho voasikajo cyclone tropical izy, izany hoe mety hitondra rivotra hatramin'ny 510 kilometatra isan'ora izay arahana tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Aorian'izay fidirany antanety izay dia amakivaky ny afo voatany iray manontolo izy ary tombanana hivoaka an-dranomasina indray ao amin'ny morontsiraka atsinanana ho amin'ny alahady maraina. Hitondra rotsakorana betsaka amin'ireo toerana izay andalovana ity rivo-doza ity. Vokatr' izay indrindra dia mila miomana amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny afo voatany ary ny morontsiraka avoanatsinana ny Madagasikara. Miova toy izao ary ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza amin'izao maraina izao. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana ho an'ny fahatry Boeny, Melaky ary Betsiboka. Filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'ny fahatry Bongolava, Itasy, Analamanga, Alaotramangoro ary ny distrikany Ambatolampy. Entanina mponina amin'ireo toerana ireo iomana amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana, mety hisy rivotra tsy mahazatra antsika ihany koa moa ao anatin'izay. Entanina foana ihany koa anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary ny lehibe indrindra dia arao foana ny toromarika ao meny manam-pahefan'ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Ho an'ny mpiandriky manomboka eo Mainty Rano hatrany Analalava dia entanina mba tsy hivoaka endrika intsony aloha mandra-palasa ity rivo-doza ity satria atazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao fa mikorotana tanteraka mihitsy ny toetry ny andro an-dranomasina. Efa mipakany amin'iny morontsiraka avaratra andrefana iny ary ny rahona mialo lalana ity rivo-doza ity. Etsika ilan'izay ho an'ny morontsiraka afovoany atsinanana, zany hoe manomboka eo Nosy Varika hatrany Feno Arivo atsinanana ihany koa dia mba hiomana tsy hivoaka endrika intsony aloha manomboka amin'ny rampitso ariva na ny alahady ho avy izao, satria eo ampivoany antanety dia mety anonja be na ahery ihany koa ny ranomasina. Izay ny vaovao tselatra mahakasika ity rivo-doza fity ity amin'izao maraina izao. Manome fotoananao rehefa avy indray veloma tompoko.